zahay eo amin'ny ministera ny fitaterana izatany amin'ny famantarana toetrandro dia manana vina anisan'ny vina lehibe ao aminay ny fanatsarana fanarahana araka ny toetrandro na modernisation ny sehatry ny fitaterana izay indrindra no mahatonga an'izao atsika izao fanatanterahana izay vina izay ahafahana hananantsika fitaterana manaraka ny toetrandro ary mazava tsara ny andraikitry ny tsirairay avy izay mpisehatra ao anatin'izany fitaterana izany indrindra eo amin'ny sehatry ny fanjakana satria maro ireo mpisehatra ao anatin'izay izay tokony handray ny andraikiny tsirairay avy eo amin'ny fitarihanay eto amin'ny ministera ny fitaterana. Izy fampiarana ny lalàna izay ihany no ahafahantsika mandrindra manana fitaterana ary lazaiko teo manaraka ny toetrandro mandroso any amin'izay sehatra ka ny mpanjifa indrindra zany dia azo tombony amin'izany rehetra zany satria izy ireo no ataoko hoe azo tombony ary amin'ny sehatra fitaterana izay indrindra no tena antony izao satria fantatsika maro ary iaraha-milalina izay zavatra izay ny zareo amin'ny mpitandron'ny filaminana izay ny ato amin'ny ATT izay manana izay andraikitra izay koa dia izay famerenana izay andraikitra izay amin'ny tokony ho izy no anisan'ny fahodiazana azontsika amin'ity fitaterana an-tanety. Izay ao amin'ny ministera dia anisan'ny zava-baovao tsy amin'ny fandaminana ihany fa eo ihany koa ny foto-zavatra azy izay efa voalaza teo amin'ny ATT ny amin'ny resaka gare routière maromaro no atao amin'ny ministera no izany no tanterahana amin'ity taona 2024 ity. Eo ihany koa ny fanatanterahana ny ataontsika hoe aire de sécurité sy service eo koa eny amin'ireny lalam-pirenena ireny. Eo ihany koa ny fisina zotra ataontsika hoe express anisany fanatsarana koa eo amin'izany fitaterana an-tanety izany.